Mbola anatin'izay taranja baolina lavalava izay ihany dia nitondra ny anjara birikiny ihany koa ny fitadidiana ny primature ho fanohanana ireo mpity taranja baolina lavalava fileovana moa ny tena nahazo tombony amin'izay baolina roanjato no nozarain'izy ireo ho an'ny fileovana maro eto Analamanga. Fanohanana ireo fileovana maro eto Analamanga amin'ity taranja baolina lavalava ity dia nitondra ny anjara birikiny ny fiatadiana ny primature hanome fitaovana maro entina milalao ny taranja rugby. Ny tanjona amin'izao fanohanana ny tanora baolina lavalava izao moa dia mba tsy hironana amin'ny zava-mahadomelina moa amin'ny lafiny iray zava-dehibe indrindra dia hampandrosoana ny taranja rugby eto amin'ny faritra Analamanga fiandohany dia hitatra faritra rehetra eto Madagasikara. Ary ny tenanay raha tonga eto dia misolo tenany Andriamatoa Premier Ministra mba hanehoana mivantana izany fanohanana ny tanora ny fitiavana baolina lavalava izany. Ary misy baolina roanjato atolotra mba ahafahan'ny tanora manampy azy amin'ny fanohanana amin'ny entraînement iomanana amin'ireo karazana match amin'ny dingana amin'ny ligy maro isan-karazany. Inona ny antony hoe club afiry zany izava no mahazo an'ilay baolina? Misy club maromaro eto amin'ny faritra Analamanga ary tsy adinon'ny Andriamatoa Premier Ministra Olivier ny ireo club maro isan-karazany ireo ary samy manana anjara daholo izy amin'ny baolina izay atolotra androany io. Io baolina izay atolotra androany io dia mbola satatra ihany fa mbola maro ny zavatra omena anisan'izany ny maillot sy ny zavatra rehetra ilaina aseho ahafahantsika misongadina eo anatrehan'ny continent africaine izay efa vitan'ireo zokibe teo aloha no tohizan'ireto zandry teoriana ireto. Nanome tokoa kosa ny fileovana fa dia ampiasaina amin'ny fanomanana ny tompom-pilalaovana 724,000 724,000 ireto fitaovana ireto izay nisaotra manokana ny lehiben'ny governemanta solon'andrasana Mafaly Olivier. Sitraka lehibe dia lehibe zao zavatra fanomezana nomen'ny lehiben'ny governemanta zao. Araky ny teniny moa hoe manetsabe mbola ho avy. Kafaliana lehibe tokoa ny andraisanay amin'izao fanomezana izay men'ny lehiben'ny governemanta zao ka dia misaotra anazy lehibe dia lehibe zay zany hoe mety mba hitombo bebe kokoa noho izao zany ny fanomezana satria tena efa nataony io tena efa fanomezana zany hoe hanome izy hatramin'ny fanamiana zany dia makasitraka makatelina misaotra lehibe satria tombony lehibe dia lehibe ho an'ny mpanao baolina lavalava mantsy zao fanomezana materialy ho anazy zao ary takan'izay efa nataontsika teo aloha mihitsy zao zavatra zao ka tombony ho an'ny mpanao baolina lavalava zao ny mpanao baolina lavalava no hitako hoe mahazo tombony lehibe dia lehibe amin'izao ka dia sitraka lehibe zany no atolotra ny lehiben'ny governemanta. Nanome tokoa moa ireo solotenan'ny Premier Ministra tonga teny Anosizato fa dia santatra Ambavarano ihany zao fa any Maletsabe mbola ho avy.